Sodrano izay netin'ny candidat Andriamatoa Jean-Louis Robinson tany amin'ny district na Paravaravolatany no netina antsika tao anatin'ny fanadihadiana teo fa isan'ny tondra ny fankeviny mahakasika ny feikevitra izay netin'ny FFKM tamin'ny fivoriana ny tanterahana nandritra ny efatrandro teny amin'ny CCI vaty ihany koa ny mpiambana ao anivon'ny filan-kevitra ambony ny teteza mita Andriamatoa Naivo Raholdinina fanadihadiana ary. Eny moa zany hevitra reny hevitra terabaky tahaka ny hevitra rehetra fa ny hevitra rehefa mahasoa ny firenena dia azo raisina rehefa tsy mahasoa ny firenena dia tsy maintsy apetraka toy ny voankazo alalaka mamy tenina manidy aloha ny andasana hita amin'ny FFKM zany dia tsy ninona fa fampihavanana isaorana izy fa efa nisy fampihavanana atao fa ny mpanao politika rehetra izay tsy niray seza dia niray seza fa izay hevitra mifanohitra amin'izay kosa dia tsy maintsy lavina tsy azo tanterahana eto amin'ny firenena fa ny tanterahantsika zany zao dia ny fifidianana ka zay rehetra te hifaninana zay rehetra mazoto dia afaka manao fa tsy azo hitarina intsony tetezamita tsy azo ekena intsony zany tetezamita vaovao izany tsy azo ekena intsony zany mbola morona ny tenin'pirenena vaovao zany fa ny CST zao rehefa rava amin'ny 25 volana septambra efa voafidina ny vaovao dikan'izay zany dia tahaka ny Maputo ihany reny tahaka ny Addis Abeba tahaka ny hevitra rehetrarehetra hatramin'izay dia feikevitra reny fa ny tena mitanterahantsika amin'ity taona ity dia ny fifidianana.